paroisse cathédrale Tolagnaro ahoana ny fanomanana. Eka marina moa izay voalazan'ny président teo izay fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fiomanana ny GMJ izay ataony Majunga ny tanora rehetra eto anivon'ny diocèse ka tsy laza danja amin'izany izahay eto amin'ny paroisse cathédrale izay tafiditra tanteraka amin'izay fanomanana izay. Miisa 1telopolo raha ny solitena eto anivon'ny paroisse cathédrale no resahana ka anisany hetsika ray lehibe izay hoentinay anatontsasana izany ny dîner concert izay ataonay ao amin'ny restaurant Stadium Ampasamasay ka anasanantsika rehetra satria io zany dia dîner concert spécial vakodrazana malagasy. Hitatsika ao avokoa ireo vakoka nentim-paharazana amin'ny foko maro samihafa izay misy eto anivon'ny Madagasikara malalatsika ity ka mampanantenatsika izahay fa anome ny tsara sy ny kanto indrindra ho antsika eto amin'ny faritra Anosy fa indrindra eto antsika ho antsika eto amin'ny tampon-tanàna ny Faradofay. Président, harorotana ihany ny fahitavananareo membre du bureau rehetra. Ahoana ny fahitavanareo ny fiomanana indrindra ny ara-panahy ho an'ireo tanorantsika izay ho any Majunga? Ny fiomanana ara-panahy dia hita fa tsara omana satria mazoto mamonjy lamesa ny tanora eto anivon'ny paroisse ary ao anatin'izany ihany koa dia ho hisy récollection amin'ny alahady ho avy izao ka misy pretra efa voaomana ny amin'izany ny tarika ny fiataham-panahy na ny récollection. Harorotana ihany koa président amin'izao fahitananareo zao araka ny voalaza teo moa zany dia hisy ny hetsika lehibe izay ho karakarain'ny tanora eto amin'ny cathédrale ho fiomanana amin'le GMJ zany. Araka ny voalaza teo moa zany dia hisy ny dîner concert. Aleo mba omenao fanazavana bebe kokoa no sady ahafahantsika manentana zany ny olona mba hanosona ny hetsika ety ahafahantsika manampy ireo tanorantsika reo. Ie, tsara dia tsara izay fipetraky ny fanontanenan'ny Andriamatoa teo izay. Izy io zany dia hetsika manokana izay efa fatao ihany fa ny mampiavaka azy tamin'ny tendry mitoraka ety dia misy ny sakafo, misy ihany koa ny dihy nentim-paharazana sy ny fombafomba maro samihafa ka amin'ny faha 1 amby 20 ny volana septambra ho avy izao no anatanterantsika azy ka manomboka amin'ny fitora sasany ny fotoana fisokafana ary izay tonga dia efa omena sakafo ary ny vakodrazana mandeha ihany ho an'izay sanatria tsy afaka miatrika an'izay vakodrazana izay dia amin'ny enora dia efa voaomana ho antsika ny sakafo ho an'izay manana fahasahiranana amin'izay resaka fandehanana hariva izay. Harorotana ihany président zao fahitantsika zao ahoana ny fanomanana resaka fiara amin'ny makany GMJ, ahoana ny fiarah-miasa eo amin'ny VTD na ny fivolonan'ny tanora eto anivon'ny diocèse ny Tolagnaro. Eka, raha ny resaka fiara sy ny fitaterana ny VTD zany isaoran'izy ireo fa dia nanome malalaka ho an'ny paroisse tsirairay mitady an'izay fiara everiny fa mahatonga azy any amin'ny toerana izay anaovana GMJ ka ho tafaverina soamantsara eto Faradofay indray aorian'izay GMJ izay ka betsaka fipetranapetraka ka isaorana azy ireo amin'izay fameperana izay satria ny ahatsara sy ahasoa ny dia ny tanjona tena mipetrarana ka hatreto dia efa milamina amin'ny ankapobeny ny fiara fa ny fifanarahana na ny contrat zany sisa no ho atao dia azo lazaina fa milamina ny fitaterana. Président, inona ny hafatra farany? Ny hafatra farany dia miangavy antsika rehetra eto an-tampon-tanàna ny Faradofay sy ny manodidina mba ho tonga notrona an'izay dîner
spesial vavikazana malagasy zay fa dia ho afako tanteraka itsika rehetra ary anenina zay tsy tonga aleo mitantara eto am-pamaranana dia mbola manentana antsika hatrany mba ho tonga hamonjy an'izay dîner concert spécial vavikazana malagasy zay amin'ny sarany mirary dia mirary 2,000 ariary ny vidim-pidirana dia afaka misitraka an'izay fahafinaretana izay isika rehetra eto tampon-tanàna amin'ny faradofay. Mankasitraka tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.